Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany-ketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. Hankalazana ny Andriamanitra ray sy ilay zanaka lahy tokana ary ny fanahy masina fa hanamindra fota amintsika izy. Faly magnatriky fiarabagna ho antsika jiaby mpagnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fanirama amintsika ity. Onjam-peo natao ampitambatra antsika jiaby ologno raiky, eglizy miaradia ary miaradala. Natao ihany koa ho fagnitarana ny vaovao mahafaly ny Kristy. Alahady magnaraka ny Pentecote, alahady ankalazagna ny Trinité masina. Ka atolotry ny eglizy amintsika niany ny loha hevitry fianakaviagna miaina ampitiavagna lavorary Andriamanitra. Arak'izay niara, isoranay ianareo zay mpagnaraka tsy tapaka ary manjo hiatrany ity onjam-peontsika ity. Asainay ampagnajagna, ampitiavagna, ampanetrentegna ihany koa agnaraka ity fampianaragna ndraiky toroteny atolotry ny ray aman-drenitsika i son excellence Monseigneur Archevêque amin'ny alalan'ny famoaboasagna fagnazavagna amintsika ny mahasoa, ny mamy ary ny tsara agnazava ny lalan-kombantsika itondratsika amin'ny lalagna tsaratsara kokoa. Amin'ny alalan'ny fampianaragna hoentiny manologna ireo vakiteny masina arosony eglizy amintsika iniany ity. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Exode. Tamin'izany andro zany dia nifoha maraina koa i Moizy, niakatra ny tendrombohitra Sinaia, araka ny nandidian'ny Tompo azy. Nentiny teny an-tanany ny takelaka vato roa. Dia nidina tao anatin'ny raona ny Tompo ka niara-nijanona tamin'ny teo. Sy nanona ny anarana hoe Yahvé Tompo. Ary nandalo teo anatrehany Tompo sady niantso hoe izaho no Yahvé Tompo Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amam-pahamarinana. Niondrika tamin'ny tany araka tamin'izay Moizy dia niankoka nanao hoe raha nahita fitia teo imasonao aho ry Tompo, aoka re mba hiaraka aminay ny Tompo, fa vahoaka mafy atoka ity. Avelao ny eloko amampahotanay,
ary reso olovanao izahay. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasy faharoa ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto. Ry kristianina havana, mifalia, mieza ho lavrary, mifanala alahelo, miresa hevitra, mihavana tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina, manao velomanareo ny olo-masina rehetra. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisiny ao amin'ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ombantsika mianakavy aneny Tompo. Tanteraka toany e Iza.
Evanjely masina nosoratany masina Johany. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesoa nilaza tamin'ny Nikodema hoe lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy, fa anana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy tsaraina, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny anaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Izaniare nitendere Tompo. Tena ny eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, raha tamin'ny alahady lasa teo sika miara nankalaza amin'ny fomba manetikitrika ny Pentekoty, 50 andro taorinan'ny Paka, namarana sika n'izay vanim-potoanan'ny Paka zay. Ka izao kosa sika dia miditra amin'ny vanim-potoana mandavataona, ka ny alahady anio dia ankalazasika ny Trinité masina, zany hoe mampiditra sika ao amin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra, ka Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masina no mampiombona antsika amin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay, satria noho ny fanavotany Jesoa dia raha amintsika i Jesoa, ary dia ao anatin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay sika. Ka sy magagara raha sady mankalaza an'ny Trinité masina sika no miditra ary amin'ny fiainana andavanandro, miditra mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika, ilay navotany Jesoa, ka hiverenantsika ao amin'izay fahariana vaovao, ka mahatonga sika afaka mivelona an'ilay vocation sika hatramin'ny voalohany tamin'ny naharian'Andriamanitra sika, ka nataony hitovy endrika aminy, kanefa noho ny etraketraky ny fahotana dia nisaraka tamin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay sika, ka amin'izao dia miditra amin'izay fivelomana ny mahazanak'Andriamanitra sika zay sika. Maha eglizy olo velomin'ny batemy, ka zary missionnaire ihany koa sika, tahaka ny naniranyray an' Jesoa eto anivon'izao tontolo izao, no anirahany Jesoa asika koa eo anivon'izao tontolo izao, manorina an'izay tranoben'Andriamanitra efa robaka izay, ka manorina ny eglizy tranon'Andriamanitra, ka isika no tabernakla velona, Kristy mpiarabelona amin'olona, mamafy fiadanana sy fanantenana, fa indrindra moa miatrika an'izao krizy mafy mikika ansika izao sika, ka ny tena loza araky ny afatra nolazainy eveka tamintsika dia no nio krizy io, no ny adi-piainana, no ny very fanaham-bola velona, dia misy maro indrisy hatramin'isika vita batemy aza no say mamono conscience, mamono ny mahasikasika misy aza,
ka sambatra ary isika kristianina hoy ny eveka antsoina sy naraky ny rivotra mitsoka amin'izao fa voamainka mianso asika kristianina ny eveka hiatrika ny zava-misy sarotra iainantsika ka hitondrasika ny finoana velona ka hatongasika ho Kristy mpiarabelona amin'olona aneo eo amin'ny fiainansika fa olona nahazo fampianarana sy fahasoavana isika hoy ny eveka asehosika fa namafy toy izao azy ny rivotra manohitra an'izay fivelomana ny mahaolona izay dia azo atao an-trano ny mizoro amin'ny finoana ny manao ny marina sy miaro azy ny manaza ny fihavanana dia ilay fihavanana sady kristianina no malagasy sy mitandrina ny didin'Andriamanitra fotoana izao tokoa ary no anehoana an'izay fieno fieritreretana ny konsiansy izay milaza amintsika ny marina mianso asika amin'ny fampisinjovana maha-kristianina ansika izao krizy lalina etresika izao indrindra ny fisinjovana ny madinika sy ny sahirana rehetra hoy ny eveka ka velomy ary ny konsiansy mahajanak'Andriamanitra asika mahampiray tampo asika hoy ny papa François Fratelli Tutti amin'ny mahaolo raika asika fianakavimben'Andriamanitra ka mizoroa amin'ny marina mizara fanantenana eo amin'ny manodidina indrindra izao indrindra ny vanim-potoana ifampitrahofana ny finoana sy ny fiainana andavanandro sy magaga ary raha tarian'ny eglizy sika amin'izao alady izao ibanjina ny trinité masina satria ny trinité masina no arano sy fototra ny fiainantsika manontolo araka ny voalazantsika teo ny alahady lasa teo sika nankalaza ny pentekoty manambara fa miditra ao anatin'izay fianakavimben'Andriamanitra izay sika olo raika ao amin'Andriamanitra Fratelli Tutti izao alahady manaraka ny pentekoty izao no andalinantsika manomboka amin'izao ary ny finoantsika sy aholalin'akandrina fosiny fa mba hamelona an'izay konsiansy izay ka ahatonga sika ivelona ny maha-kristianina sika vokatry ny batemy ka ahatonga ansika ho Kristy mpiarabelona amin'ny manodidina antsika entan'ny eglizy ary sika ibanjina ny fianakavimben'Andriamanitra dia ny trinité masina matetika sika milaza fa mistery zany trinité masina izany ka sarotra dinina sy diso zay marina fa na izany azy ilay trinité masina Andriamanitra tokan'olona telona dia mahadika ny hoe olona telo raiky sy azo sarana izy ireo na dia samy manana ny maha izy azy ary dia iray tokoa ao aminy na dia samy manana ny toetrany azy izany ny trinité masina ankalazaisika amin'izao ary tanteraka tokoa ny famonjen'ny Kristy sy hoe misarasaraka izy ireo fa baribariny izao fety ankalazaisika izao fa rehefa nitsangako velony Kristy ka niaka tany an-danitra dia naniraka ny fanahy masina dia sapasika fa tokana olona telo tokoa Andriamanitra fianakaviana iray ary ao anatiny ny fahalavorarian'ny fitiavana izany ary izay fahalavorarian'ny fitiavana izay no mitondra amin'ny tena fiadanana nampanantenan'i Kristy raha isaky ny niseho tamin'ny mpianana izy raha miseho amintsika izany rehetra izany no dikany hoe olo raika samy manana ny maizy azy ny tsirairay samy ao anatin'ny samy hafana nefa miombona ho ray ho fianakaviana iray izany maha-olo raika asika izany no entsika amin'ny fiainansika sy hoe mampanonofy ansika ny fandinina ny trinité masina satria hoe mistery fa kosa mampiditra sika lalindalina koa amin'izay fiombonana izay ka hahatonga sika ivelona n'izay fiombonana izay ka tahaka ny ranoray an'i Kristy hitondra famonjena ka niverina amin'ny voninahiny ny voninahiny nefa dia sy inona fa ny fanahy masina mamelona antsika ka mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra ka ny voninahitr'Andriamanitra dia isika mivelona ny mahazanany ansika eo anivon'ny fianakaviam-beny izany no fiadanana ho ansika ihany koa ka hitondra fiadanana eo amin'ny fiainantsika eglizy olona velona miombona mandray atanana iraina ka missionnaire zary fahazavana zary tabernakla hitondra ny tena fampihavanana marina izay mampangetaheta sika amin'izao fotoana izao fa indrindra miatrika an'izao krizy izao
ka ahafahasika miady amin'ireo nofinofo hoentin'ireo fampanantenana zay tsy mety ho tanteraka, ny nofinofo vokatry ny fanatotoloana, fa nitehatany isika ary dia velomy ny fanahy masina, ka io fanahy masina io no manoro ny conscience-sika, ka ny conscience-sika no anaovasika ny marina, ka raha ny marina no ataosika dia mandrafitra ny fianakaviam-ben'Andriamanitra isika ary mirafitra tsara ao amin'ny tena mahaolona, ka ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra, ka hahita an'izay fivelarana izay tokoa isika. Marary ny fianakaviana amin'izao fotoana zao satria sy maka ny modely tena izy fa modely piraty no iainan'ny fianakaviana amin'izao andro sika zao, fa ny modely tena izy dia ny trinité masina zay naverimberisika teo, manana ny fahasamihafany kanefa afaka mifampitrotra marina tokoa, ary ao anatin'izay fifampitrahofana izay no hitondrana ny fiombonana tanteraka, ka ahafana mampizoro ny fiombona. Ka izay koa no ataosika amin'izao synôda izao, satria milaza mahita isika fa niova ny fahendren'ny tolo, ka araky ny averimberina indrisy ary miamarina, satria maneky mamono conscience isika ka sy mivelona ny marina isolo, ka ilay fahendrena nampianarin'ny razasika hoe aleo very sy kalakala mbola toy izay very sy kalakala mpihavanana, dia novasika no nataosika ho Andriamanitra, fa sy Andriamanitra trinité masina lay modely tena izy, fa le piraty arosy ny fanatotoloana, ka natonga ny vola ho Andriamanitra dia nanjary niova ny fahendresika malagasy aleo very sy kalakala mpihavanana toy izay very sy kalakala mbola manjaka ankehitriny, izay loharano dia ny vola natao Andriamanitra ka potika ny fiainansika, ka izao krizy izao miainansika very lay modely, fa napetraka kosa ny piraty ka okary. Ry kristianina ava malala, ararotsika izao fibanjinansika ny trinité masina izao, mba ahatonga sainasika ka hametraka ny modely tena izy, fa sy ny piraty no iainansika. Ny trinité masina tokoa no banjinsika amin'ny alalan'ireo vakiteny telo atolotra ny eglizy, ka ambarany fa ny fiombonana no mitondra amin'ny tena fiadanana, ny fisitokotokona, ny fisarahana, ny fanilikiliana dia manapotika ny mahaolona, ka potika ny mahaolona amin'izao fotoana izao. Aokary hodiniantsika ireo tenin'Andriamanitra telo arosiny eglizy. Ao amin'ny vakiteny voalohany, ao amin'ny bokin'ny Exode 4:4, Andriamanitra nanambara ny momba azy tamin'i Moizy rehefa niakatra teny an-tendrombohitra nivavaka, ka nambarany tamin'i Moizy fa izy ny tompo Andriamanitra. Zany no nahatongavan'i Jesoa tonga nofo teto amintsika anambara fa ray no Andriamanitsika, ary ny fanahy no resitsika tamin'ny batemy no ahafantarasika azy, ka ahafahasika miantso hoe Aba, ary sy Andriamanitra lavitra no Andriamanitra sika fa eo anivosika, ary zay no ambaran'io vakiteny voalohany, ny karakara sy ny kolokolo ny vahoakan'Andriamanitra. Mahery tokoa io Andriamanitra io, ary sy Andriamanitra manapotika, fa na dia manapahefana azy izy dia ray be fitiavana sy be famindrapo, ary zany no Andriamanitsika. Fa an'izao tontolo izao ny vola dia manapotika, lay Andriamanitra vola manapahefana tokoa, afa mamoritra ary mampisarasaraka miteraka herisetra, ka aokary ho sapasika tokoa fa lay Andriamanitra tsika dia sy Andriamanitra lavitra, Andriamanitra ray be fitiavana sy be andrafo. Mbola antsaterin'ny mason-dahapôly izany amin'ny vakiteny faharoa amin'ny taratasiny ho an'ny Koretianina, taratasy faharoa 2:17, ka noho ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny fiombonana sy firaisana amin'ny fanahy masina dia olo raika ao amin'Andriamanitra isika, ary dia izay no mahatonga ny mason-dahapôly manao ny fiarabana mandrakarivo, zay fiarabana ataosika eo anivon'ny eglizy
isaky ny manao ny eukaristia isika, ary io fiarabana io ihany koa nefa no amaranana ny vavaka eo anivon'ny liturgia isika. Sy inona izany fa lay vavaka anambarana fa ao amin'ny trinité masina isika, ary amin'ny alalany sy miaraka aminy no iainansika koa, ary ifampizarasika ny fiadanana sy ny hafaliana. Ka okary anenika ny fiainansika ny trinité masina, fa sy hoe Andriamanitra mystera izy ka lavitra, fa Andriamanitra eo anivosika ary miarabelona amintsika. Zay ihany koa ny mbola amafisin'i Jesoa ao amin'ny evanjely amin'ny Joany 7 raha niona tamin'ny Nikodema izy, ary nampibaribariny fa sy sarasika no natongavany amin'izao tontolo zao izy, fanambara fa fitiavana izy ary fitiavana lavorary ka ao aminy sy miaraka aminy, ary amin'ny alalany no ahafahasika mivelona an'izany tena fitiavana izany. Ka oko raisika ho modely ho ansika mandrakariva ny fiombonan'ny trinité masina, na de eo azan'ny fahasamihafana ho isika afaka miombona tokoa isika, ary reny fahasamihafana reny no arena ahafahasika manorona an'izay fiombonana izay, satria ilay fitiavana ambaran'i Jesoa de sy inona fa ny fahafoizana ny tena ary ny fandresana ny maizy azy ny hafa. Raha mahafoy ho an'ny hafa ianao ary mandray ny maizy azy ny hafa, dia miombona ianao ka ahita ny tena fiadanana, satria ny fiombonana ny tondra ny asambarana. Aokarisika na de eo ireny fahasamihafana reny, na de eo ireo talenta samihafa, ka hoentisika ifanasoavana, ifampisiminana, ary de zay niezaka ataosika amin'izao fanatanterahana ny synôda izao. Ka ny fahaizana hoentisika mifanasoa ao anatin'ny fahamarinana, ka mpanjaka ny fampihavanana marina isika, de sinona ny fampihavanana sady kristianina no malagasy. Ireny no ahitasika ny fiombonana tanteraka, ary amin'ny alalan'izay fiombonana izay no ahitasika koa ny fiadanana. Ka na de eo aza ireny fahalemensika ireny, na de eo aza zay mety mitranga eo amin'ny fiainansika, de ka sapasika fa olo raika ao amin'ny trinité masina miaraka amin'Andriamanitra, ka afaka mivelona n'izany fitiavana izany, lay fitiavana anolorana ny maizy azy ny tena, mahafoy ny maizy azy ny tena ho an'ny hafa, ary mandray ny maizy azy ny hafa. Ka raha izay ny tanteraka dia miova ny fifandraisasika, ka miroso amin'ny fanatanterahana ny sitrak'Andriamanitra isika. Raha ny lojikan'izao tontolo zao tokoa moa dia azagaga isika fa izao tontolo zao ny lojikany dia ny fizakazakana ary fanaporetana ny hafa, ny fitiavatena sy ny fiavonavona ary ny fananganan-drindrina. Ka izay indrindra ny manapotika ny fianakaviana ho isika, natorin'Andriamanitra amintsika ny tena modely raha atao amin'ny teny hafa, prototype ny fianakaviana, zany hoe ao no anovoza sika ny loharano sy fototra n'izay fianakaviana izay. Marina efa milaza hoe idealy loatra izay, marina mety ho idealy, fa izay indrindra ny idealy no atolotra amintsika mba iezasika anaton'azy, na de eo azy ny fahalemena, ary izay indrindra no ilasika ny fahasoavan'Andriamanitra izay itovozisika amin'ny alalan'ny vavaka sy ny sakramenta, ary amin'ny alalan'ny fivelomana ny vocation sika siraikiraiky. Fataro ary fa sy fiombonana mikombona ihany koa ny fiombonana ambaran'ny trinité masina zay banjintsika androany. Io ny lafin'ny faharoa sara songadina, ary io no afatarana fa mivelona n'ilay modely tena izy sika raha fiombonana mivelatra tahaka ny trinité masina, misokatra amin'ny hafa ny fiombonasika fa sy manavakavaka na manilikilika, dia manambara fa olo raika ao amin'Andriamanitra tokoa isika,
ary manambara fa tena fiombonana marina isika ary miroso sikelikely amin'izay ezasika amin'izao synôda fahafito eto amin'ny diocese zao ka tonga sika tokoa eo eglizy olo velomin'ny bateny miombona miara-dalana mandray atanana zary missionnaire tabernacle velona satria lay fiombonana ho isika teo sy mikombona fa fiombonana mivelatra ka mivelatra amin'ny alalan'ny fanompona sy ny fifanompona ary amin'ny alalan'ny fahafoizana sy ny fikasana ny soa iombonana ary miao anatin'ny fifampisimbinana sy ny fifanasoavana ary manomboka amin'ny fikolokoloana sy fikarakarana ny tontolo iainana izany ka rehefa voakarakara sy voakolokolo araky ny vocation sika amin'ny voalohany araky naharin'Andriamanitra azy ny tontolo iainasika dia mivelatra ihany koa ny tontolo fiainasika andavanandro eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely satria mifanasoa sy mifampisimbina isika ary izay mifanasoa sy mifampisimbina izay no fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra Trinité masina Ray Zanaka sy Fanahy masina. Ry Jesosy Tompo ankalazainay anio tokoa ary ny Trinité masina olona telo amin'ny maha-Andriamanitra azy sy ny fitiavana mampiray azy. Trinité mampiray ny Ray Zanaka ary Fanahy masina enganie mba ho modely ho anay tokoa io fiombonan'ny Trinité masina io ary enganie zahay ho tafiditra anatin'ny fianakavian'ny Trinité masina ary enganie zahay anana an'izay fiombonan'ny Trinité masina izay sy fiombonana mikombona fa mivelatra amin'ny hafa ka araky ny asan'ny Fanahy masina sy ny fahasoavana ho ianao Jesosy dia enganie akatahaka an'izany fitiavana zany zahay izany hoe vonina afoy ny maizy azy ny tena amin'ny hafa ary vonina andray ny maizy azy ny hafa ikasahana an'izay fifanasoavana sy ny fifampisimbinana izay ka hiteraka firaisankina bebe kokoa ary hitondra amin'ny tena fahasambarana na dia ny eto tany azy satria ny lanitra dia manomboka amin'ny fiainana eto tany amin'ny alalan'izay fifampisimbinana sy ny fifanasoavana ka mitondra amin'ny tena fiombonana. Mitodika aminao ary zahay ry Maria reny enao niomina tanteraka tamin'ny Trinité masina ampianaro izahay hifikitra amin'ny Jesosy mba ho tafaray tanteraka ao amin'ny Trinité masina. Masinday Josefa ho mivavaha mba hakatahaka ny Trinité masina ny fianakaviana eglizy kely aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony sara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny Fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarzon eto amin'ny radio Fahia.